Iresaka tontolon'ny fizantany kosa sika nisy akony lehibe teo amin'ny sehatry ny fizantany teto Madagasikara ny fandraisantsika ireny karazana fiaonambe tamin'ny taona 1912 ireny raha ny fanadihadiana natao dia ny toerana mafana eto Madagasikara ary indrindra ireo toerana misy ranomasina no mahaliana ny mpizahatany. Niakatra 12 isanjato ny tany mpizahatany teto Analamanga ny taona 1914 raha oharina tamin'ny taona 1914. Ny fandraisantsika ireo fionana an-tampony no anisany nanatrarana izany raha ny fanamariana avy eo anivon'ny ofisy paritry ny fizahantany eto Analamanga. Raha Antananarivo no resahana dia nahitana fitombona ny fahatokavan'ny mpizahantany tsy hoe Antananarivo ilay tanàna fotsiny fa faritra Analamanga ray manontolo izany. Ny anton'izay dia satria teo ny fisian'ireo fionambe an-tampony maro isan-karazany izay niraisintsika teto Antananarivo raha tsy teny ohatra afa-tsy ny fionambean'ireo tany mampiasa ny teny frantsay manontolo na nepary teo ihany koa ny fandraisana ny fiforian'ny komizany. Taona 1914 iny raha fisian'ireo ataontsika hoe fionambe an-tampon'ireo zany dia nisy somary fiovana kely ny mpizahatany, karazana mpizahatany izay tonga teto amin'ny faritra Analamanga. Raha ny tena fahita matetika dia ireo ataontsika hoe ireo tia aventure kokoa no tena mijanona eto amin'ny faritra Analamanga dia fisian'iny fionambe an-tampony zany dia somary miova zany nahitana an'ireo ataontsika hoe diplomaty, nahitana ihany koa an'ireo karazana olona hafa ankoatra amin'ireo tena mpizahatany mahazatritsika. Mazana tsy dia mijanona eto an-drenivohitra ireo mpizahatany fa mandalo fotsiny ihany alohan'ny hitsidiana ny hankantony Madagasikara any amin'ny faritany. Ity mpizahatany Alemana ity dia nilaza fa aleony mijanona amin'ny toerana misy ranomasina sy ahafahany mihinana hazandrano toy izay mijanona maharitra eto an-drenivohitra. Analamanga mazava ho azy fa tsy manana ranomasina fa ny ataontsika hoe ireo tontolo ara-geografika hafa nohitra andrano eto amin'ny faritra Analamanga dia anisan'izany ohatra ny fisian'ireo havaona maro isan-karazany izay ahafahan'ireo mpizahatany eto amin'ny faritra Analamanga manao ohatra maro isan-karazany na randonnée izitsika. Fa ankoatran'izay ihany koa amin'ny maha-ivon-toeran'ny kolontsaina azy ahitana an'ireo vakoka maro isan-karazany dia anisan'ny ataontsika hoe mampiroboky ny fizahantany eto amin'ny faritra Analamanga izay. Ataontsika ny fampitahana tamin'ny taona 1914 dia hita zany fa afaka mandray vahiny maro ny faritra Analamanga no fisian'ireo fotodrafitrasa maro isan-karazany izay azontsika lazaina fa mivangongo eto ny ankabetsahana dia trandrahana zany izay ankoatran'ireo ataontsika hoe endrikana fizahantany izay efa mahazatra ny faritra Analamanga toy ny ara-kolontsaina, toy ny ara-panatanjahantena maro isan-karazany. Mamolavola paikady tsy manana tolotra vaovao hatrana nefa ny Ortana isarihana ireo mpizahatany mba haharitra kokoa ny fijanonan'izy ireo eto an-drenivohitra. Marihana fa tsy natao ho an'ny teratany vahiny irery ihany ny fizahantany fa natao ho an'ny malagasy ihany koa.